ka fikaravako fitiavana tsy manatoa azy fitiavana mandrakizay tsy mba avy amin'ny tany fa avy any ambony indrindra tsy misy fahatonana pentina masina indrindra zany ny fitiavana zay tiavanao anay ahoana moa tsy iteny arira tokoa zay takany mpanao tonkiry hoe mamy ny fitiavanao Jesosy vangio am'izany fitiavanao zany ny fonay am'izao zao mba hiasitra ny tebiteby sy ny ahary misalasalana rehetra mba hiasitra ny tsy finoana fa meno toky ny mpanota zay nanadino anao zay niala taminao azy kanefa averinao fa raha tonga eto zay dia anao tokoa nefa nisaka anay hitady anay mamerina anay manangona anay amin'ny toerana masina tahaka izao zay fa natokanao hiaonana aminao andrenesana ny teninao andraisana anao andraisana ny famonjenao mandrakizay vangio ny fonay ka ny fovato vai fotorotoro azonay tena mandray ny hevitra ny soratra masina tenena ry Jesosy araka ny fombanao ary ho tsapanay ary resy lahatra anay fa eto aminay tokoa ianao zay tia indrindra ary tsy mahafoy na mahasaraka hovoninahitra Andriamanitra irery ane zay anao hatramin'ny taloha anao ankehitriny ary anao ray masina hatramin'izao tokoa ary mandrakizay menaran'i Jesosy fa indrindra mbola afaka hita tava afahoana amin'ity toerana zay fidiny tompo mba hiaona antsika riavana indrindra amin'ny alalan'ny teny soratra masina ny tenin'Andriamanitra zay mbola raisitsika dia araka an'izay voalazy na voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny jaona filazantsara ny jaona toko fa 4:10 raisitsika am'izany ny andiny fa 3:10 sy 4:10 rehefa vitatsika dia raha tsika mamaky zany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary naginona ho angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mankalazana ny ray eo amin'ny zanaka raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany amen andrena ny andininy fa 3:10 naginona ny tompo no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mankalazana ny ray eo amin'ny zanaka famorenana lehibe zany riavana ka raha anjinitsika lelo hoe dehibe tamin'ity herinandro ty hoe ny fivavahana kasitran'Andriamanitra dia ino zany zay amin'ny alalan'izao teny zao dia ny fivavahana zay atao amin'ny anaran'i Jesosy na ino no angatahanareo amin'ny anarako i Jesosy dia ataoko izany ary ataony tokoa ny zany matoky zany tsika dia ataony zany aona no ataony zany satria zay ny teniny ary zay ny teniny satria tsy mahay mandanga izy na mivadika izy fa rehefa niteny izy dia manatanteraka araka ny fahamarinany tenin'Andriamanitra izany fiazana fanahy masina oko toky lehibe mantsika izany ka tsisy eritreritra hoe fampandriana adrisa sanatry na fampanonofisana miforo sanatry zany ny tenin'Andriamanitra dia miverina sy mahery ary marina indrindra tsy misy masaka anazy tsy miverina amin'ny foana fa tsy manatanteraka zao lazain'izao hoe angatahana amin'ny anarako dia ataoko zany ka lohatenitsika dia mikasitra sika teona oeky dehibe zany am'terinandro toy ny fivavahana ankasitrahan'Andriamanitra ka raha minazy isika eto hoe fivavahana ankasitrahan'Andriamanitra dia misy koa zany le ankolafiny anankiray dia misy le fivavahana tsy ankasitrahan'Andriamanitra ka hitantsika nandrindry terinandro toy terina indray indrina ho antsika zay somary tara fa misy ny fivavahana tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia nitonona tamin'izany hoe satria tsy atao araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mikendry sitrapo na fanatanterahana sitrapo hafa zay mety ary tena mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra azy ka tsy afaka hanome na hanomezana voninahitra n'Andriamanitra zany misy koa ny fivavahana tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia atao amin'ny fatokitena tsy firiariana tahaka ny nainazy amin'ilay faritra eo zay ny hevitra ny tena ny faritra vavaka tsara izy ary mahay mivavaka izy ary noho ny fiheverana tena ny fatokiny tena fa ankasitrahan'Andriamanitra izy dia ino nataony ny tsara foana izy le mpamorety zany dia onao izy sotranao Andriamanitra fa tsy tahaka an'io lehilahy mpanota io dia nankasitrahan'Andriamanitra avy izy izany nankasitrahana lay mpanota satria na tsy aro anery tena tokoa tena nazy hoe Andriamanitra ao manondrafo amiko ny tehatratra izy dia nazy hoe Andriamanitra ao manondrafo amiko amin'ny avy manerineriny izy any masina indrindra nefa eo akaikiny zay tovyfo sy manelilely zany ny toetran'Andriamanitra zany ny fomban'Andriamanitra ary zany ny fiavavahana
zay ankasitr'Andriamanitra tsy ambolitra tokoa ka isehony nahitany fiatsaram-belatsy tsy ankasitr'Andriamanitra tsy amin'ny fahalotompo ka hoe eona amin'Andriamanitra masina nefa mbola hanana otroko amin'ny namana ary mazava amin'ny ten'Andriamanitra hoe raha misy manana alahelo aminao azy fa tsy elo akory manana alahelo aminy mazava tsara zany dia ina tokony atao raha manapitra fanapitra ianao hoe apetrao amin'ny atara aloha iny dia ndao ianao miavana zany hoe mifamela eloko amin'ny namanao rehefa tsy mahay mifamela eloko an'olona mamamela eloko dia marary izy iny tena Jakoba mifamela eloko nareo maro fitana mazava ny ten'Andriamanitra zany ka Andriamanitra sanatiny hoe verina hoe tsy mahay mamaly vavaka fa misy zavatra takiny atao mifoko fa zay madio am-po ho ahita san'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra ary ankasitrahan'Andriamanitra ary henoan'Andriamanitra ary valiny vavaka tsy mba atosibotanana sanatria na manetsy tadiny amin'izany fo zany izy satria fantany fa mazava manaiky azy ary mankasitraka ivan'Andriamanitra azy hoe izao no temotemanaka tompo ka raha hoe mifamela eloko dia mifamela eloko fa raha tsy zany dia hono misy tsy foy sandry ka tsy afontsy tsy lalo talovana ny sofitra ka tsy areo fa mieloko areo amin'ny fahotanareo hoefitra mampisaraka etra tsy afaka ifandray amin'Andriamanitra izy mbola mitahiry-eloko ao amin'ny fo zao koa ny fivavahana zay atao amin'ny fitiavan-tena ka tsy mba mahatsiaro kory ny antranonama zay anaty fahoriana raha mahalala ianao fa nisy zoe-pahoriana tamin'ny fianakaviana anankiray nampiara-mivavaka aminao nampiara-miangona aminao firy amintsika na tsiaro hoe hamangy ny mpitondra-tena sikambota amin'ny fahoriana firy fa avela orery ihany izy toana dia mivavaka aminao dia Jesosy firy raha fa nefa ny teny Jakoba ny fivavahana madio izy karan'Andriamanitra dia mamangy ny mpitondra-tena sikambota nefa milasitsika fa Andriamanitra dia fitiavana aiza zay fivavahana atao amin'ny fitiavana ka hono ny ten'Andriamanitra azy ny amin'ireo karazam-pivavahana tsy ankasitrahan'ireo foana ny hivavahana ireo amiko izy ina ny hevitra dia hoe foana ny atao hoe foana dia hoe boka ny teny tsy misy dikana zany tsy misy hevony zany tsy afaka ho raisin'Andriamanitra tsy afaka hanintona azy mihitsy zany tsy hainy valiny zany foana satria manao tsinitsinina azy zany ny tena fototra dia lavin'Andriamanitra zany fivavahana zany tsy hainy raisiny zany ary tena halany zany tsy azo mekeny zany tsy azo nankasitrahana ka natao hoe foana fivavahana dia fivavahana foanan'Andriamanitra foanan'Andriamanitra rehefa zany no koa zany moa zay ny ten'Andriamanitra eto hoe ho fivavahana ankasitrahan'Andriamanitra laza ny valiteny hoe nangatanareo ny anazy dia ataoko zany ny fivavahana zany zay ankasitrahan'Andriamanitra dia zay atao sika amin'ny anaran'ny Jesosy koa na isy anao hoe ngady ianareo kristianina any manana an'Andriamanitra sy afaka iantso azy zay mantsy ilay amin'izy io hoe oka mba samy mbo manana an'Andriamanitra na samy manana an'Andriamanitra sika aza terenareo zahay hiditra any amin'ny fiangonanareo aza terenareo zay iantsony Jesosy ianareo nga ianareo any afaka mivavaka aminy sy mifandray amin'Andriamanitra nahoana no voatera amin'ny anaran'i Jesosy natao ary hinona ihany ny Jesosy dia sasa amin'ny teny dia zavatra tsy fantany dia misaotra ny tompo tokoa vavaka nataony raha eo mamelany heliny fa fa ho an'ny miny kosa dia nahoana izy no manorona fivavahany sy nihataka rehetra ataony amin'ny anaran'i Jesosy ataony zany satria fantany izy zay inony fantany Jesosy ary matoky azy izy ary ny teny zay tokisany iteny Jesosy indrindra hoe na ino ny nangatanareo amin'ny anarako izy dia ataoko zany hoe matoky tanteraka ny bino fa na ino nina vavaka ataony amin'ny anaran'i Jesosy na ino na ina antony iantsony ny anaran'i Jesosy araka ny voalaza teo miantso tokoa fa zay miantso azy novonjena fantany fa misy miasany misy mivokatry ny vavaka zay ataony fa mivavaka foana dia zay tsy misy antoka hoe ninina vavaka ataonao nefa tsy azonao antoka akory fa isy valina zay na isy vokany zay ary satria afatany Paoly tsara zay inony da mizara izany tokoa izy manao kristianina atao Kolosy fa izay laza hoe amin'ny Paoly na ino nina ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany rehetra izany mba hankalazana koa an'Andriamanitra ka rehefa zay ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia miorona zany ao amin'ny anarany ka manome voninahitra tsy hoe izy ihany voana filazany azy mba hankalazana
ray zay eo amin'ny zanaka fa zay mame voninahitra ny zanaka mame voninahitra ny ray zay naniraka azy zany fivavahana zay ankasitrany tenena koa any amin'ny ten'Andriamanitra Jesosy fa mieritika ny hoe zao izy dia manome voninahitra zay manome voninahitra azy. Andriamanitra koa dia mankatò zay rehetra mankatò azy. Andriamanitra dia manaiky zay rehetra manaiky azy. Rehefa manaiky an' Jesosy ianao ekeny raisiny ankasitrany. Naonary no fivavahana nataka atao amin'ny anaran'i Jesosy tokoa no ankasitrana Andriamanitra. Inona ny hevitr'Andriamanitra, inona ny tenin'Andriamanitra manambara ny aminy zany amin'ny anaran'i Jesosy satria izy no voafidin'Andriamanitra. Ao no hoy ny tompo indro izy ny mpanompoka izay vidiko ny malalaka izay sitraky ny foko indrindra apetraka ao aminy ny fanahiko ary torony rariny amin'ny jentilisa izy ary ny anarany mitokiny ny jentilisa ary tsika tsara zay tsy hoe ny anarany korony mitoriny mino na inony mino na itokiny mino fa ny jentilisa zany hoe manambara ny fahazavana zao tontolo zao azy manambara mampanino zao tontolo zao azy de araky ny teny zay mijorony Jesosy tokoa no mahisy azy raha namangy andro zaka io izy zay olavindrona maro ina monitirana amin'ny tokantranony lehilahy mpanonta io dia mio nitonga amin'ity tokantrano ty io izy ny famonjena fa tonga ny zanak'olona hitady izy famonjena zay no mahisy azy zay miaraka amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy satria anambara ny ray mazava tokoa hoe idino zanako malalako zay sitrako izy no henoy dikany teny hoe raisy ny teny araka to avy raha milaza izy na inona no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany ataovy ary riavana fa sa mianana isika mianana fa tsy Jesosy tsy mianana mbo tanteraka araky ny fampitsika azy miaraka amin'izay tokoa amin'ny anarany satria efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ngeza any sa mbola misy anarana lehibe any sy ety raha misy lehibe aza mino azy fa rehefa tsy misy dia mba ino ihany izy riavana raha tsy mino dia aloha mibebaka vonjea amin'ny ty fifinoko anao Jesosy vonjea eo amin'ny tsy fanekeko anao anarana lehibe indrindra atao amin'ny fiainako fa ho indrindra tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra natolotry ny raika ao ny tompo ary tsy misy malala tsara ny zanaka fa tsy ny ray zay naniraka azy ary tsy misy malala tsara ny ray eo izy misy matsy milaza hoe zay to malala tsy misy malala tsara ny ray ohatra fa tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka hanehoana azy ahoana ny fiantsoana ny anaran'i Jesosy zay nanambara sy naneno ray tamitry taminao ahoana ny fiantsoana ny anaran'i Jesosy zay fotony fampihavanana amin'Andriamanitra mandrak'izay ivelany dia tsy misy tokoa zany raha arak'izay hoy ny tompo hoe fa tsy nisy nahitan'Andriamanitra iza na ovina fa ny zanaka lahy tokana zay ao amin'ny tratrany ray izy no nanambara azy nahono zany satria ny ray sy ny zanaka dia ray ihany ny zanapôstôly janona tompo fahavoloandiny fatelopolo andeo hoy ny tompo hoe ary zay rehetra ahy io izy dia anao ary zay anao dia ahy avokoa arak'izany dia nomeny ray an' Jesosy ny fahefana rehetra manompoka ao amin'ny tranon'Andriamanitra ary miaraka amin'izany keo amin'ny zavatra rehetra ka rehetra zany dia minaran'i Jesosy no andao lehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambany tany manambara iny tsy hoe andao lehan'ny lohalika rehetra maninona azy ma-Andriamanitra azy raha tsy Andriamanitra tsy anambarany ny tenin'Andriamanitra hoe mandole amin'ny anaran'i Jesosy ary anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray Resiamy 2:20 milaza andriavako fa tsy avy amin'olombelona na saintsain'ny kristianina ny vavahana amin'ny anaran'i Jesosy tsy aitsaitra ny mpivavahana amin'ny filaza azy sanatria no anonana ny hoe anaran'i Jesosy na hivavahana amin'ny anaran'i Jesosy na hiantsona ny anaran'i Jesosy hoe vonjeo a tsy avy amin'ny nofo zany fa tena tendrin'Andriamanitra irery ihany ary zany manajany Andriamanitra ny anaran'i Jesosy fa voasoratra hoe fa misarana rehetra dia nomeny ny zanaka hoe soratra masina mba hanajany ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ray zay tsy manajany zanaka dia tsy manajany ray zay naniraka azy kanizany izy ilazy hoe Andriamanitra teranao a mankalaza anao a mame voninahitra anao a nefa ny zanaka ao ataoko tsinitsinina eken'Andriamanitra ve zany sanatria fa ny olona mety fitahana ary mametaka amin'ny tenany izy mihevitra hoe zay inono no marina tenin'Andriamanitra irery ihany no tompo ny finoantsika
ary io no manorona azy sy manamarina azy rehefa zany dia mazava ny fanambarana mivantana ataon'i Jesosy momba ny tenany ahoana ho izy tena amin'ny filazantsara ny Jaona tsika izay efa malala moa dia misy ireo fanambarana lehibe fito izay anambarany mba izy azy dia ao ny hoe izao no mofonaina izay manatona ao tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba hangetahita mandrak'izay Jaona inona 5:3 faharoa izao ny fahazavany zao tontolo zao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maisina fa hanana fahazavanaina zava zany hanana fahazavanaina Jaona 7:2 ny fahatelo izany vahavaty raha izany diran'ny olona dia hovonjena izy ka heditra sy voaka sady hahazo hanina Jaona 7:7 faefatra izany mpiandro tsara ny mpiandro tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny Jaona 7:1 fahadimy izany fananganana ny matsifiaina noho Jesosy izay minoana dia maty aza dia ho velo indray ary izay velona ka minoany dia tsy ho faty mandrak'izay azo antoka loatra zany fa manana an' Jesosy miafaka tanteraka izy satria nateliny minerany fiainana zany hoe fahafatesana ary miaraka amin'izany dia ny foanany koa tapitra ny fahafatesana zay tena manandevy tokoa antsika olombelona Jaona 7:5 ny fahenina dia teny malaza loatra hoe zaho no laharana sy fahamarinana ary fiainana dia ampino hoe tsy misy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alana azaho zany ka izy tsy afaka morona hoe oasy izy nalalaka hafa ihany tsia izy dia mban'ny fahefany ray mankatoa azy mamevonahitra azy mandala ny teniny sy sitrapony zay tsy misy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alana Jaona 7:7 ary ny farany dia aona ho izy zaho ny tena voaloboka zay miray amiko ary zaho aminy dia hamobe izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona ny dikan'izay raha mpiarina am'izao teny zao haitsika ve ny mivavaka tsy haitsika kory zay haitsika ve manatona an'Andriamanitra tsy haitsika kory zay manana antoka ve tsika fa hiainantsika izy raha maro ny vavaka atsika tsy misy zany tsy mahay manao na inona mba tsisy devoly isantoka ny olona ka na hoe iverany Jesosy ary dia mbola mahazo faminram-po mahazo famonjena izy mazava zany teniny nahoana ary tsy afaka anaiky sy anajany Jesosy kosa ny olona nahoana izy ny tsy afaka hivavaka amin'ny anarana ny antony voalohany dia satria manana fotom-piorenana hafa izy taka ny teny Paoly hoe vaozina izay manao fanorenana hafa sarotra loatra satria tsy misy fanorenana hafa tsy raha ihany dia Jesosy Kristy izay nataon'Andriamanitra miaraka amin'izany zany izy zao tsy hoe tsy mila fotsiny fa misy tena mini manohitra dia reo le atao hoe fanahiny antikristy ka miseho amin'ny fomba maro samihafa fa ny tena antikristy zany tsy dia hoe tsy miraharaha fotsiny ihany fa mivavaka na mivavaka amin'ny andriamanitra hafa entina noerana ny didy voalohany hoe aza manan'Andriamanitra afa-tsy zay ihany da tsika zay ny antikristy zay manarak'izay koa nefa dia na eo amin'ny atao hoe ankonan'Andriamanitra na samy kristianina zany dia misy olona malaina manonona ny anaran'i Jesosy mba moatsika hoe tsy amin'ny fanorenana izy na koa mandeha amin'ny fahazarana izy na misy fieverany hoe ny tokony fifiraisan'Andriamanitra dia ny sasany dia mivavaka dia hoe Andriamanitra ka raha manao an'izay Andriamanitra izy dia Andriamanitra izy ary io vavahany io tokony ho fantany zay vavahany fa na ny jentilysy iverana reka miantso an'Andriamanitra raha dia sasa raha miteniteny foana dia marina amin'Andriamanitra manarak'izay akono alaibana hevitra ny tena hoe efa tena akaiky an'Andriamanitra vita fiavana amin'Andriamanitra ray dia rehefa mivavaka izy dia avetrany dia hoe ray io retsika koa io ka nefa ny ray io zao rehefa mifarany any amena tsy rena kory hoe zany dia ataonay amin'ny anarany Jesosy Kristy zany tsy mila Jesosy zay mba malasalasa any ny eritreritra hoe akory ny fipaka zany ambonimbony eo pony satria le fototra nanorenana tsy eo le manamarina ny vavaka ataonao tsy eo dia ao raha teo ataoko hoe mbola tavelana tafajana ny testamenta taloha inandikana zany rehefa mivavaka izy dia zao tsy ray Jesosy fa inan'ireo Jehova o tsy fantatro natany vavolombelony Jehova izy taloha fa zay ny re tsy misy Jesosy Jehova o mamorona ve sa mamorona tsy mamorona sanatria zany zavatra hity zany
tsy ampiorenana na koa tsy te iorona amin'izay fototra tena nataon'Andriamanitra hoe ity no vato voafidy Jesosy Kristy irery ihany. Zay mahatonga ny fifazam-panahy eto amintsika ataony tena fenitra lehibe arentirentiny teny faneva mihitsy hoe Jesosy irery ihany. Aza verina de fombafomba ny zareo fifaza ro mihitsy rehefa anoratra izy tahaka an'izay de asiny hoe Jesosy irery ihany amin'ny taratasy ny tsy fombafomba ivelany Jesosy sanatry fa fantany zay inony ary tsy menatra izay inony izy de atsangany zany hoe Jesosy irery. Rehefa mahita an'io anao de hoe jereo ary Jesosy ary antsoina izy satria izy tokoa ny fidin'Andriamanitra. Sarotra antsoina moa Jesosy io. Zay koa matsy manahirana sasany areo vovanareo izy tio izy Jesosy zao nampianarina anay dia zao atao Jesosy avy tsisy ndray Jesosy fa ina ihany ny tena maro Jesosy ny anarany de atao hoe Jesosy vosoratra dia atsao. Ka inona loatra ny tsy tiavany olona an'Andriamanitra ao ny Jesosy Kristy na Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona na Andriamanitra zanaka sa fahavaliny olona kosa izy sa be loatra koa ny fandeferan'i Jesosy amintsika maninona moa tsy tononona am'izao fa de sambo mivavaka am'izao satria maharoko tokoa ny tompo ary de marina loatra ny fantaniana zay napetraky Jesosy tamin'ny mpianatra fe zay hoe ataon'ny olona ho iza moa zao izy de aona navalina moa tamin'io ianao de aminany eli ianao masa Jeremy raha iampaminany ianao fa tsy hoe Andriamanitra na zanak'Andriamanitra. Ianao kosa manao ao iza de aonao i Petera apôstôly ianao amin'ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao lay masin'Andriamanitra sambatra ianao izy Simona Petera fa tsy no famandrana nambary zany taminy fa niraiko zay any an-danitra zay tianao ary tianareo tia indrindra izy ary ny fitiavan'Andriamanitra ray azy antsika alao dia izy mampafantatra ny zanany zay fa natolony amonjy antsika zavatra lehibe zany ary amin'izany de aonao ny tenin'Andriamanitra tsy misy anarany hafa nomena ty ambany lanitra azon'ny olona famonjena afa-tsy ny anarana Jesosy Kristy rehefa zany okotaka nanandrata mosesy menarahana tany anefitra tsy maintsy anandrata natondry zanak'olona mba nana fiainana mandrak'izay rehetra mino azy mijanona apôstôly amin'ny toko fahatelo ny fefatra ambiny raha manaiky an' Jesosy asika mandray azy manorona ny fiainatsika ary rina ny fivavahana ataotsika dia tsy foana nafaty androko araky ny tena Andriamanitra hoe tsy homenatra nangay ay zay mino azy misy tombony lehibe satria misy androka lehibe rehefa zany na dia mpanota aza isika de henon'Andriamanitra rehefa manaiky an' Jesosy manaiky amin'ny fo ary manaiky amin'ny molotra. Andriamanitra koa dia fantatra fa tsy mihaino mivavaky ny mpanoto izy eo amin'ny Jaona 7:7 ke izy amina afaka iteny hoe za tompo de tsy mpanota fa za marina fantatra ny tsy fahatanterantsika zao kosa nefa Jesosy nefa nataony mpanalàna fa nataony solovava ho antsika rehetra mba hanamarinana antsika zavatra tena lehibe zany rehefa izy mivavaka de izy nge ny fahatanterany volaza amin'ny teny Jakoba 5:7 hoe fa ny fivavaky ny marina ho izy dia mahery indrindra izy ny marina Jesosy ny marina ka mivavaka ho antsika moa izy io mivavaka ho anao ve izy tena mivavaka izy mivavaka sy mifona ho antsika mangataka ho antsika izy amivavahana tsy azo tononona izy ary zay ny mampisorona be azy pisorona be tokoa zay fananao fanavotana zay nakasitrhan'Andriamanitra ray ary fanavotana mandrak'izay ho antsika riavaka iaraky mosoratra hoe tsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy ary noho ny alehibe ny fampirampon'Andriamanitsika zay mpisahany mazava avy any amin'ny avo ho antsika dia tonga ho antsika izy raha mirapiratra am'izay mipetraka ao maizina ny fahazavana ary zay mitoetra amin'ny alona fahafatesina tokoa de hita mazava lehibe hanitsiny dia atsika ao ny lalam-piadanana ny tsy fahalalantsika an' Jesosy marina saingy mampitopatopa ny fon'ny olona maro eo rehefa tonga anga Jesosy de ilaza hoe voaozona ianao na voaeloko nareo tsy tonga ho izy anameloko fa mamonjy ary ho an'izay azy rehefa tonga eo aminy rehefa hita fa mitebiteby mitopatopa ny fony izy reo takan'izy miralava zay niafina atao amin'ny efitrano ambony iny andovy tany Josefy zay itsangana to avovoan'i Jesosy de ina ny teny zay tonony tany fiadanana hoanareo andriny fiadanana fa tsy andriny loza fa ny fiheverako anareo tokoa izy tsy natonga loza na ozona fa tonga fiadanana zay no mahisy azy ka ny feny zany rehetra zany de ny anarany ataonao hoe
Jesosy fa izy mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Zay maha Jesosy ary diavana Kristy mpamonjy zao tontolo zao koa. Ka eto ary izy rehefa zany amhezatsika zao afatra Andriamanitra izao milaza Jesosy hoe na inona mangatanareo amin'ny anarako. Laza inona io? Fanambarana ny fitiavana io. Zay aloha fon'Andriamanitra iaina, vonin'izy hamaly ary vonin'izy hanao. Zay ny nataony. Inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany manaiky izy zany, resy izy zany nge raha mariny tsy afaka mandaa izy zany. Izy tsy mba mandany tena noho i Paoly Timoty faharoa zavatra tena lehibe zany manambara ny fitiavany antsika izy ary miaraka amin'izay maneho ny fahafandrantena mba hamonjy antsika hanasoantsika rehefa zany dia mba ho vangeny fanahy masina tokoa nge fotsika raha mpahiraty ny masom-panahintsika dia afaka hitentsika tahaka amin'ny Petera voalaza teo hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona tokoa, ianao ilay masin'Andriamanitra tahaka ny Marta raha vavin'ny Maria raha nytaloha tamin'ny tompo izy hoe vonjeo fa maty ny anadahany dia i Lazarosy zany. Dia rehefa nanambara azy Jesosy nome zany fananganana maty mino zany fa ianao eny tompoko mino aho, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra lay ho tonga amin'izao tontolo zao. Ary tahaka ny Tomasy zay ohatra ny tsy finoana loatra fa rehefa nisehony ny tompo tokoa amin'ny maizy azy lay masin'Andriamanitra nitsangana avy tamin'ny maty dia nidaraboka ny akoka nandoarika teo aminy mibaboka ny teny hoe tompoko sy andry amolotra ry avako malala. Izao aza ny hatakao aza misalasala fa mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana izy. Aza mieritreritra hoe tsy hita ny adinao, tsy fantany ratra-piainanao, tsy fantany fahandranao, tsy fantany manahirana anao, zay verina hoe tsy fantany matery anao, zay verina hoe tsy fantany eo amin'ny fonao satria mpandinika ny fosom-pamatatrano voa izy amin'ny afina indrindra dia fantany zany tsy ny anameloko anao na hanelika anao fa ny andray anao fa miandry anao kosa izy iantso ny anarany hoe vonjeo an Jesosy satria tsy miavona mpofa maneno fanahy indrindra izy ka tsy manosoko tanana zay rehetra manatona dia anao izy mangataha dia omena ianareo fa zay mangataka no omena ko amin'izany na inona mangatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mahireza ry aho vavaka izy dia manitra mahagaga tsy misy tahaka anao tonga anompony olona ary tsy hoe olona masina olona be voninahitra olona marina fa ny mpanota fa folo mbola mpanota zay dia maty amonjainao na ry Jesosy. Dia manitra masina indrindra mijoro eto ianao mijoro zao ary mandinga ny fonay satria tianay tsirairay avy eto matotongeto zay dia tsy amin'ny herin'ny tenanay araka ny tenanao hoe fa tsy misy afaka manatona ny zanaka raha tsy mitamonray izy. Aoka kosa ahita fo manaiky makato ary matoky indrindra ny teninao na inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka ho voninahitra ho tomponay zay anao hatramin'ny taloha ro mandrak'izay